vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo voafatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandetety izy mba Nanisik ang punyang palay aminira. Amen. Tep kare faru melonya marana kunturtien atam tsara tok fatela before Joshua di pitsara testamenta taloha fa so dia rekaky ny apokalypsy ary indray no mijery pitsara fa Joshua di pitsara toko fatelo amby folo vakiko amin'ny anaran'ny tompo andininy voalohany eno tsara ny naterahany Samson ary ny zanak'Israely nanao zay ratsy eo mason'ny Jehova indray ary tena tolotsy Jehova teo an-tanan'ny Filistina 70 taona izy ary nisy lehilahy avy tany Zora amin'ny fokony Danita Manono anarany ary momba ny vadiny ka tsy niteraka ary ilay anjelin Jehova nisy tamin'ny raha vehivavy ka nanao taminy hoe indro momba ianao ka tsy niteraka nefa hanananaka ianao ka hiteraka zazalahy koa mitandremy ianao ankehitriny ka aza misotro divaina toka ary aza mihinana akory zay zava-padiny fa indro hanananaka ianao ka hiteraka zazalahy ary tsy mba ho kasiaka rezany lohany fa ho nazaritan'Andriamanitra hatrany an-kibony reny ny zaza ary izy no hanomboka hamonjy ny Israely amin'ny tanan'ny Filistina ataovy aleloia zany ary izy no hanomboka hamonjy ny Israely amin'ny tanan'ny Filistina averiko farany ary izy no hanomboka hamonjy ny Israely amin'ny tanan'ny Filistina izy hono ny hanomboka hamonjy nina hamonjy ny Israely amin'inona amin'ny tanan'ny Filistina amin'ny tanan'ny Filistina eno tsara zao fampianarana zao misy karazany anankiroa ny mpivavaka misy karazany anankiroa mpivavaka ao ireo le mpivavaka tsotra mpivavaka tsotra izay miditra any am-piangonana mpivavaka tsotra izay mihira fiderana mpivavaka tsotra izay mihaino toroteny mpivavaka tsotra izay mamonjy ny tenany mamonjy ny fiainany ary mangata-bavaka mangataka zavatra aby Jesosy reny olona ireny fa ondray ireo karazana olona miteraka tombony ho an'Andriamanitra ary karazana olona misy fiantraikany eo amin'ny fiarahamonina averiko karazana olona misy fiantraikany eo amin'ny fiarahamonina ary miteraka tombotsoa ho an'Andriamanitra ireo ny karazana mpivavaka averiko indray mandeha le karazana mpivavaka ray voalohany dia le karazana mpivavaka tsotra izay mihira fiderana mihaino toroteny mpamonjy fotoam-bavaka manao alelosia amen
manao fanatitra tsotsotra eny, manao fahafolo-karena tsotsotra eny, karazana olona izay vita batisan'ny ranobe ary raha tonga fotoana ialany eto ambonin'ny tany dia andova amin'ny fiainana mandrakizay ihany izy. Halleloja. Fa misy karazana olona indray mpivavaka, ny antom-pisiny mpivavaka io dia misy fiantraikany eo amin'ny fiarahamonina, misy fiantraikany eo amin'ny fianakaviany, misy tombotsoa ho an'ny asan'Andriamanitra le olona, misy fiantraikany eo amin'ny fiangonana ary misy fiantraikany eo amin'ny firenena iray manontolo. Tsy olona tsotra izy fa olona misy fiantraikany. Inona ny mahasamy hafa an'ireo olona ireo? Azavaiko kely aminareo. Ny mahasamy hafa an'ireo olona ireo raha lasaina vavy dia zao: ilay mpivavaka tsotra, ilay mpivavaka tsotra dia mpivavaka tsotra eny ihany izy, ary misy fotoana izy mivavaka dia mba henon'Andriamanitra vavaka eny ihany. Ataovy alleluia za. Alléluia. Henon'Andriamanitra vavaka eny ihany izy, dia valian'Andriamanitra vavaka eny ihany izy. Fa tsy tena maninona izany filazako azy hoe tsy tena raha mivavaka izy zany dia sahirana be izy vao mahazo valim-bavaka. Ohatrany tsy tena manam-pinono reny karazan'olona mpivavaka tsotra ireny, tsy tena manam-pinono, sady mampiasa hevitra ara-panahy izy, mampiasa hevitra ara-nofo. Avero, sady mampiasa hevitra ara-panahy izy, miady mafy amin'ny fiainana izy, dia mirotoroto mafy amin'ny fiainana izy. Dia nefa izy mba validin'Andriamanitra vavaka tsy niraindray eny ihany koa, fa dia miasa mafy izy mirotoroto mafy izy dia izy mangataka fitahiana amin'ny tompo, mangataka valim-bavaka, fa sady tena mifohifohy volo vao misy zavatra mitranga amin'ny fiainana. Ary ny akamaroan'ny kristianina dia zany, mivavaka ihany fa tsy tena hita hoe aiza le valim-bavaka tena misongadina. Hitanao zay mivavaka ihany fa sady mirotoroto any amin'ny fiainana, mamaha olana ara-nofo fiainana, miady mafy any amin'ny fiainana. Ireny karazana olona ireny be da be ny tratran'izany. Za mba hivavaka androany, mba hiala amin'izay toerana izay ianao. Alléluia. Mba hiala amin'izay toerana izay ianao. Amen. Mba hiala amin'izay toerana izay ianao. Ataovy amen raha tsy lahatra amin'izany ianao. Amen. Mba hiala amin'izany mpivavaka tsotra izany ianao. Ataovy amen. Mahafantehaka ho an-tompo. Fa misy karazan'olona atao anaty baiboly, karazan'olona ao anaty baiboly, mbola hatrany ankibo izy dia efa fantatr'Andriamanitra fa ho ampiasaikin'Andriamanitra. Alléluia. Misy karazan'olona atao anaty baiboly, misy fiantraikany eny amin'ny fiarahamonina. Efa nampianariko teto asa tamin'ny tababoly na nampianatra an'izy iny. Fa ry Estera zany angery havany. I Estera ny ranabavisa ny ry Estera. I Estera ny kamboty ray maty reny ny cousin no nitaiza azy, nataony hoe dadatoany, Mordekay no nitaiza azy. Fa saingy zao i Estera dia vehivavy nisy fiantraikany, ary nanova ny tantarany Jiosy iray manontolo, namonjy ny Jiosy iray manontolo. Ataovy alleluia. Tsy mitovy amin'ny vehivavy rehetrarehetra. Be da be ny vehivavy tao amin'ny Israely, be da be ny vehivavy tao amin'ny zanak'Israely, fa Estera vehivavy miavaka. Na dia tao anatin'ny nahakamboty azy, na dia tao anatin'ny fahasahiranana, dia vitan'Andriamanitra ny nanangana azy ho vehivavy miavaka tamin'izany fotoana izany. Amen. Amen. I Debora dia mpamina ny vavy. Inona hoe Debora? Mpamina ny vavy. Ary tamin'ny alalan'ny Debora no nandresy ny fahavalo ny zanak'Israely. Ary ny mpitary tafika tao amin'ny Israely tsy sanandeha nanafika raha tsy niaraka tamin'ny Debora. Vehivavy zany, vehivavy misy fiantraikany. Alleluia. I Mosesy dia lehilahy nanafaka ny zanak'Israely avy any amin'ny tany Egypte, ary lehilahy nisy fiantraikany,
nisy fiantraikany teo amin'ny zanak'Israely. Anisan'ny namangin'Andriamanitra na androany dia zao, tia hanangana lehilahy Andriamanitra, izy fiantraikany eo amin'ny fianakaviany, izy fiantraikany eo amin'ny ankohonana, izy fiantraikany eo amin'ny fianakaviany, izy fiantraikany eto amin'ny fiangonana, izy fiantraikany any amin'ny fiarahamonina. Tia hanangana vehivavy Andriamanitra, izy fiantraikany eo amin'ny havany. Ataovy aleloia mafy raha resy lahatra anao. Alleluia. Tehaka mafy ho an'i Jesosy tsika. Vitan'Andriamanitra. Vitan'Andriamanitra manangana anao amin'ireo fianakavianao mahantra velona, reo havanao sahiran-dava, reo havanao ao anatina fafahambaraka, reo havanao tondronin'olona molotra. Raha eto amin'ity toeran'ity ianao ranabavy, raha mivavaka ato ianao amin'ny alalanao ny tokony hamonjenan'ireo fianakavianareo, tokony hisy fiantraikany ianao eo amin'ny piraita-po aminao, any amin'ny antoanao, any amin'ny rahalahan-drainao, tokony hisy fiantraikany ianao ralahy. Alleluia. Ny antom-pisinao dia hisy fiantraikany eo amin'ny havanao. Alleluia. Alleluia. Tia hanangana olona Andriamanitra eto androany. Ny antom-pisiko raha tonga any Frantsa afaka tapabolana, dia hisy fiantraikany amin'ny malagasy any Frantsa, hisy fiantraikany amin'ny vazaha any Frantsa. Ny antom-pisiko, ny antom-pisiko eto Madagasikara dia hisy fiantraikany aminao sy ny ankohonanao, hisy fiantraikany aminao sy ny fianakavianao. Zany ny antom-pisiko teto Madagasikara, hisy fiantraikany. Ny antom-pisiko eto nataon'Andriamanitra nisy mba hanafaka anao amin'ny toka sy ny rongony, hanafaka anao amin'ny sigara. Nataon'Andriamanitra isy hanafaka anao amin'ny ambala velona, hanafaka anao amin'ny aretina. Ny antom-pisiko eto dia ny hamonjy anao sy ny ankohonanao ary ny hanova amin'ny fianakavianao ray manontolo. Ny antom-pisiko dia misy olona marobe manerina Madagasikara mila vonjena eto amin'ity firenena ity. Ny antom-pisiko dia misy fianakavianay na avy amin'ny fianakavian'ny dadako na avy amin'ny fianakavian'ny mamako mila vonjena. Izay ny antom-pisiko. Alleluia. Ary za resy lahatra, tsy pasteur Hertina Hereriany, fa misy vehivavy eto, misy lehilahy eto. Ny antom-pisinao hanova ny fianakavianao, hanova an'ity firenena ity, hitahina an'ity fiangonana ity. Ny antom-pisinao. Sotra Jesosy. Ataovy aleluia mafy. Raha mangetaheta ho amin'izany ianao, azon'Andriamanitra ho apetraka amin'izany toerana zany ianao. Amen. Aleluia. Ny akamaroan'ny mpino dia mivavaka atam-piangonana. Mivavaka atam-piangonana ny mpino noho ny amin'ny problème mahazo azy. Miditra am-piangonana ny olona satria marary. Miditra am-piangonana ny olona satria tsy voalohany ekolazy. Miditra am-piangonana izy satria nanan'olona trosa. Miditra am-piangonana izy satria tsy mahita azy. Miditra am-piangonana izy satria tsy mahazo vady. Noho ny aminy, noho ny amin'ny olany, noho ny amin'ny tenany, zasy ny zanako, zasy ny vadiko, zasy ny ekolazy ny zanako, zasy ny hofatraniko, zasy ny trosako, zay ny atongavako eto. Zay le olona tsotra zay. Zay le olona tsotra. Tsy mahalala fa tsy ny olana izy, tsy mahalala fa tsy ny aretina izy, tsy mahalala fa tsy ny tenany izy. Fa le olona miavaka io dia misy toe-tsaina hoe fanomen'Andriamanitra azy. Fa tsy izy ihany, fa izy fiantraikany any amin'ny fianakaviana izy, izy fiantraikany any amin'ny fiarahamonina izy. Za mampahery anao na dia voasambany ary anao tonga eto. Na dia voasambany ary anao tonga eto. Ka marary eo amin'ny vavoninao, marary any amin'ny ray anao, marary ny atonao, marary amin'ny avokavokao, misy kansera mahazo anao, dia zao ataovy ao an-tsaina. Ny antom-pisika eto amin'ity vahon'oloko ity dia tsy ny hanasitrana ny aretiko fotsiny, fa amin'ny alalako dia hiova ny fianakaviako, amin'ny alalako hiova ny havako rehetrarehetra. Fa raha manana an'izany toe-tsaina zany ianao, ianao misy impact, isy fiantraikany amin'ny havanao, androany ihany hositranin'Andriamanitra ny aretinao, androany ihany. Alleluia. Mahafantehaka ho an'ny tompo. Ny alehan'ny sain'ny olona rehetra dia zao. Zao ny ao an-tsain'ny olona. Raha mahazo vola, manino hoe? Raha mahazo vola.
hividy trano aho. Raha mahazo vola aloako tao alohan'ny trosan'olona. Raha mahazo vola zao no ataoko amin'ny fiainako, hividy tany aho. Raha tafita zao no ataoko. Raha lasa ny andafy aho, anangana ny orinasako. Ny mpino tsotra rehetra, ny mpivavaka normal rehetra nisy fotoana nitory an'izay. Ny mpivavaka normal rehetra dia zay ny daholo ny fisainana. Zasy ny tranoko, zasy ny olako, zasy ny aretiko, zasy ny volako, zasy ny hoaviko, zasy ny avenirako. Fa ilay olona miavaka, ozy izy ny tenin'Andriamanitra, nampijalian'ny Filistina ny zanak'Israely nandritra ny 40 taona. 40 taona ny jala ny zanak'Israely nampahorin'ny Filistina. Dia hoy Andriamanitra, anangana lehilahy anankiray aho, Samsona ny anarany. Ary io lehilahy io, zao tsara ny tenin'Andriamanitra tamin'ny renin'ny Samsona, eo amin'ny 14, 17. Ary ilay anjelin'ny Jehova nisy eo tamin'ny ravivavy, ka nanao taminy hoe, indro momba ianao ka tsy niteraka, nefa anananaka ianao ka hiteraka zazalahy. Koa mitandrema ianao ankehitriny, koa aza misotro divay natoka, ary aza mihinana akory zay zava-padina, fa indro anananaka ianao ka hiteraka zazalahy, ary tsy mba ho kasiaka reza ny lohany, fa ho nazy ritatra ny akibondreniny izy. Ary izy no anomboka amonjy ny Israely. Anomboka nina ho nini? Amonjy ny Israely. Amin'ny tanan'ny Filistina. Anomboka nina hoe? Amonjy ny Israely amin'ny tanan'ny Filistina. Amonjy ny Israely amin'inona? Tanan'ny Filistina. Satria ny zanak'Israely nijaly teo anatin'ny Filistina, nampijalian'ny fahavalo, nampijalian'ny Filistina, mila mpamonjy. Ary le mpamonjy, le amonjy tsy efa teraka akory fa mbola ny akibondreniny, mbola ny akibondreniny. Alleluia, alleluia, Alleluia. Ary ny afatr'Andriamanitra dia zao, tsy hoe hiteraka fotsiny ianao raha vehivavy, mampalahelo ny anaovan'ny olona anao, latsalatsain'ny olona ianao. Aleo anao rangaha miako zazalahy kely amin'izay mikombona amin'ny vavan'ny olona. Zay ve ny nataon'Andriamanitra teo? Aleo nareo mivady mena zanaka fa tsisy mpandova, zay ve? Tsia. Aleo nareo mena taranaka fa mampalahelo fa fosafosain'ny olona, tsy zay. Fa zao ny tenin'Andriamanitra, tsy hoe omena zanaka fotsiny nareo, fa io zanaka anao io dia izy fiantraikany amin'ny firenena ray manontolo. Izy fiantraikany amonjy ny firenena rehetra, amonjy ny jiosy rehetra. Raha resy lahatra manaova amen. Amen. Tsy hitovy amin'ny zazalahy rehetrarehetra, tsy hitovy amin'ny olona voateraka rehetra. Ry rahalahy sy anabavy, ianao zao lazaiko zao, afaka misafidy an'izay toeran'izay ianao raha hisafidy androany. Afaka misafidy, misy tanora eto, raha anana an'izay toe-tsaina, anana an'izay toe-po, anana an'izay fahendren'izay. Raha manaiky ianao androany, Jesosy eo maniry mba hisy fiantraikany eo amin'ny fianakaviako, eo amin'ny havako, eo amin'ny havan'ny dadako, havan'ny mamako, eo amin'ity fiangonana ity, eto amin'ity firenena ity. Androany raha misy olona manana faniriana zay, ho atsangan'Andriamanitra ho amin'izany toerana zany ianao, ho atsangan'Andriamanitra amin'izany toerana zany. Amen, amen, amen. Alleluia, alleluia. Alleluia. Raha lasana bavy, atoroko anao ny problème anao, variana loatra tsika amin'ny olantsika, variana loatra ianao amin'ny trosan'olona, dia io no mamporotra anao isan'andro. Trosan'olona, écolage ho fatrano. Fa mandiny tena androany, inona ny mba vokatsoa, inona ny tombotsoa an'Andriamanitra amin'ny fisianao. Apetrao zay fanontaniana zay, avereny kely zay fanontaniana zay hoe inona ny tombotsoa an'Andriamanitra amin'ny fisiko. Olona firy zay no mba voatonanao an' Jesosy. Olona firy taorianany ianao vita batisy, olona firy fianakaviana manahoana, firy tamin'ny fianakavianao ny voatonanao ny vavaka teto.
nanatona an'Andriamanitra, nanatona an'Andriamanitra. Hitan'Andriamanitra foana ny hafanaponao, hitan'Andriamanitra anao mandohalika, hitan'Andriamanitra anao mandeha mivavaketo, fa fanontaniana mipetraka amin'ny fahatongavanao teto taoriana ny batisa 7 taona 10 taona ny vavahana, inona ny tombotsoa an'Andriamanitra aminao. Olona firy mba nametranao tanana kasitrana, olona firy nametranao tanana kasitrana, firy tamin'ny fianakavianao, ireo fianakaviana mamilava, fianakaviana amin'ny fokarongony, fianakaviana amin'ny teny ratsy, fianakaviana manompo sampy, firy amin'ireo mba voataonanao teto amin'i Jesosy. Tao anatin'ny taona maro ianao dia izao ihany, sitrahanao a Jesosy, mivady a Jesosy, mivady a Jesosy, mivady a, mivola, mihoasa, mivady a, mivola, mihoasa, mihotrano a. Tompo, fenony fanahy masinao a, fenony herinao a, atao inona hery, atao inona fanahy masina, nefa tsisy tombotsoa an'Andriamanitra akory aminao. Miangavy ianao anana etaeta mba ho karazana olona, izy fetraikany ianao, karazana olona ianao manomboka androany, mba hisy tombony ho an'Andriamanitra ny fisihinao, mba hisy tombony ho an'Andriamanitra ny fisihinao. Fa zany inge zany mahatonga ny fiainantsika may satria teneniny eo anilanao, zany mahatonga ny fiainanao may satria. Ary malahelo amilaza amintsika ry havana fa tena hiamafy ty fiainan'ity, hiamafy ty fiainan'ity, tena miteny aminareo a fa ny zavatra iainantsika eto Madagasikara atoato tsy mampitahotra raha milaza aminareo, fa tena hiamafy ty fiainan'ity. Raha araka an'ireo dia tsisy volantsony ny fanjakana, sahirana ny fanjakana. Ary io misy système, jererinareo tsara nge fa le eo am-pialantanantsika ohatra amin'ny amihena ny romanal le raha mandinika ianao fa taloha ianao mbola ohatrany navidy akanjo isam-bolana friperie, misy fotoana ianao mihinana glasy, jereo nge fa ohatrany misy fotoana mihena zany ny ho an'ny olona sasany a. Raha mandinika ianao fa ohatrany miamihena, misy zavatra miatsy vitanao tsony zao a, miasahirana ny karazan'olona maro, maro ny olona ny malagasy moa indrindrandrindra, tena maro. Ity telefoniko ity vao maneno dia angatabola zay ny akamarota. Mba miangavy anareo mba misy miantso kely amin'ity nareo a, mame courage amin'ny pasteur hoe courage pasteur, tovy aby mainina mafy zany. Amen, amen. Mba misy miantso na tsy amme vola ary fa amme inona fotsiny, Courage. courage pasteur. Fa 7 isan-jato na 5 isan-jato vao maneno dia efa arako ndray mangatabola ny mangatabola ary feveran'ny olona zao pasteur ery tiany zao fa io ny banque mondiale, ao ny banque mondiale no fa alovy any daholy. Zany efa omaly ariva lazako aminao fa nangetaeta omaly ariva ampanina teo nosy be tao ny tomobile, nangetaeta na vola ividiana kristaline ary tsy nahita. Alleluia, zay Jesosy misaotra anao a, za tsy miakina amin'ny vola amin'ny fiainako fa miakina aminao tanteraka Jesosy. Amen, amen. Fa mahatonga ny mpino maro amin'izao sahirana, olona maro sahirana. Ary za dia miteny aminao fa io plasy misy anao androany io tsy mety raha latsy anabavy a, io mpivavaka normal io tsy mety io a, tena ho sepotra ianao aoriana kely ao. Raha tsy miala amin'ny toeranao io ianao fa hijanona amin'ny toeranao io hoe mamonjy fotoam-bavaka dia mivavaka dia délivrena dia mihira dia manao amen, alleluia, dia manao fanatitra dia mandeha mody dia miverina indray minerina dia ho reraka ianao raha amin'ny plasinao. Mila mitsangana ianao manomboka androany mba hisy fetraikany, mba hisy tombotsoa, hisy tombotsoa ny fisihinao, dia hisy tombotsoa amin'ny fianakavianao sy ny havanao. Fa mireraka ianao, ny antony tsotra ieno tsara ne tena ho preseny devoly ty zao tontolo zao ty. Zany inge ny mahatonga anatrany a Frantsa inge re olona grève be mahatsiravina inge ao Frantsa ao tsy akijanony.
miady ny olona ao satria nahoana miamafy ny fiainana, miasarotra amin'ny fiainana ao Frantsa, ao Frantsa any Eropa any miasarotra amin'ny fiainan'ny olona. Fa io tsy hoe eto Madagasikara ihany io fa ny antsika aloha ny tena mafy fa atsika Malagasy aloha mafy fiaintsika. Alléluia. Tovy alleluia. Fa misy mifady anona tsy vidiny 3 andro 2 andro fa tsy maty. Misy pino tsy sady miaraka amin'ny saron-doha kely ny tsy manana freny tsy manako hoaniny fady anona tsy vidiny fa mbola tonga mivavaka ihany. Miantso anao aranabavy, miantso anao aranabavy, mila mitsangana ianao manomboka androany, miala amin'ny plasinao io anao, miala amin'ny plasinao io ianao, mitsangana ianao. Izy fiatraikany eo amin'ny fianakavianao ianao, ndana mijoro vavolombelona, andana mitoroteny, ndana manao délivrance, ndana mandretsy lahatra olona. Aza mijanona ho mpamonjy fotoam-bavaka fotsiny. Andriamanitra tompoko dia manavaka, izy tsy mizatavan'olona, izy koa tsy miangatra. Teneno ny eo anilanao, Andriamanitra tsy mizatavan'olona hoe, izy koa tsy miangatra hoe, fa zao nefa ny teniny ho avako manompo asiny. Izy tsy miangatra, izy tsy mizatavan'olona, fa izy manavaka. Teneno ny eo anilanao, izy manavaka. Ary ho hitanareo izy ny tsy vitovin'ny marina tsy ny mieloko, dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny Andriamanitra tena manavaka. Manavaka ny manompo sy ny tsy manompo. Za tena miteny aminao raha lasina bavy, mela amin'ny fahazazana ara-panahy, mela amin'io le hoe tena omen'Andriamanitra hery ianao manomboka androany, mba ho voavonjy ny fianakavianao rehetra amin'ny alalanao, voavonjy ny havanao amin'ny alalanao. Baiboly ne dia miteny fa mipiasa miendrika andray ninona izy Karama. rehefa miasa ho an'ny tompo ianao, miasa ho an'i Jesosy ianao, dia miendrika andray ninona ianao. Karama. Inona ny fiantraikany? Ny fiantraikanao eo amin'ny fianakavianao. Ianao firy-taona ny vavahana ary mampalahelo arany ao dia zao hatramin'izao ianao mbola tsy samy teny ihany hoe za nefa vita batisa, za ngeka mivavaka ao vaon'ny oloko. Fa miafinao ianao, miafinao ambany farafara, miafina le fanaovan-jiro, miafina. Zany mahatonga ny fiainantsika mihisatra, mihisatra. Anangana olona ny Jesosy amin'ity fiangonana ity. Ataovy alleluia. Za tena misy tsy hoe malahelo akory, tsy malahelo fa be da be olona ry havana, olona tsy mivavaka ato, tsy mivavaka ato amintsika, fa tena mandray fitahina. Voamaly zao misy rahalahy zay mahafinaritra io rahalahy io, tsy mivavaka ato akory izy mivady, tsy mivavaka ato ny akonany, fa izy manamboatra ny tomobilika, nanamboatra ny V8 io izy. I V8 io tena simba, tsy hay moa zay tena simba ho aminy ana, fa dia tena maty simba tamin'ny asany, simba tamin'ny asany. Ary raha nanamboatra an'io tena miteninao fa vola be. Teo amin'ny ray volana mahery asa na ray volana sy tapany sa firy volana le rahalahy zay, tsy pino ato amintsika izy fa mpanaraka fandarana amin'ny radio sy télé izy mivady. Alléluia. Netiko tao amin'le namboarina le tomobile, namboarina nanolo piesy izy, andro manalina izy niketriketriny io nanamboatra an'io, mandalo manamboatra fotony izy, mandalo manamboatra fotony izy. Vita io tomobile io tapiny ray volana, nanontany azy ohatriny nanomenanao rahalahy, oko zao pastera fa tsy andray anan'ny ariary. Alléluia. Ataovy alleluia mafy zany. Alléluia. Oko zao pastera. Nefa za tena mieritreritra hoe tena any amin'ny 20 millions any mety tokony anina an'io, satria tena asa namboariny tomobile.
za tsy andray pastera ozy tsy andray a na ny piesy nataoko tao za tsy pastera tsy andray zay mividiko tao za tsy andray tsofokra alleloia de mbola nisy tsy nety kely any tomobile io de naverina ndray tamin'ny herinandro ty naverina tany amin'ny tany zao izy vao tena nety tsara le tomobile nresaka tamin'ny ray aso de mba inona daholo ao vidinao teo nisy piesy nividiko ohatr'zao pastera zao etsy ny vidiny zao million de fa zao pastera oko zao ataovy alleloia mitsory vavolombelona amiko izy mitsory vavolombelona amiko izy nateriko izy maly tamin'ny tomobile ty trano ty pastera ozy izy vao nividiko vao heritaona angamizay nazahony an'le trano de amin'izao fotoan'izao izy mbola manangana trano be anankiray etage ndray Alléluia. ataovy alleloia mafy za teo za hoe jesosy normal taorianany avy nanamboarana an'le tomobile ty nanamboatra trano a etage izy trano be anankiray vaovao alleloia ahoana ny voalazan'ny baiboly amaranako azy exodosy toko 12 melohany amaranantsika azy zao ny tenin'Andriamanitra exodosy toko 12 andininy 7 hoy Andriamanitra mantsy Abraham ary ita zay manisy soanao ah maninao ne Ita zay manisy soanao. avy reny mafimafy kely hoe Ary ita zay manisy soanao. avy reny mafifarana hoe Ary ita zay manisy soanao. ary anozona zay manozona anao ary ahoana Ary anozona zay manozona. ary aminao no hitahina ny firene rehetra ambonin'ny tany ary ahoana Ary aminao no hitahina firena rehetra ambony tany. i Abrahama de lehilahy misy fetraikany ary marina ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama avy aminao no hitahina nina ozy izy Firenena firene rehetra. rehetra ambonin'ny tany fahita zay maninona manisy soanao zao no anisan'ny zavatra tsapako Jesosy ho ahy mahataka-javatra le olona izy tsy mivavaka atao amin'ny vaon'ny oloko tsy mpino atao amin'ny vaon'ny oloko na namboatra ny tomobilinao ray volana sy tapany 4 volana ny antoka piesy ary amin'iny tomobilinao tsy tomobila tsotsotra fa V8 ary ny olona manana V8 zany feveran'ny olona azy tsy olona sahirana marina sa tsy marina Marina. nefa vita ny tomobile hitako ny fahasahirana anjarana zany tena hitako tena sahirana ary tena mipopopo mihitsy izy nitady vahaolana momba ny tomobile io vita le tomobile de zay ny tena tsy andray a pastera alleloia Alléluia. ozy ny tenin'Andriamanitra hita zay maninona ozy izy Manisy soanao. manisy soanao ha manina Genesis hita zay manisy soanao ary minozona zay manozona tany za tany Frantsa de da be mihitsy ny olona tsy mivavaka ao vaon'ny oloko fa tonga nanatona de ny alehany zareo fotsiny de nanatitra ero ataovy Alléluia. alleloia mafy zany zay pastera ozy izy de tsy mivavaka ao vaon'ny oloko fa manaraka ny toroteny amin'ny Facebook sy amin'ny YouTube de hitanay pastera fa nitoroteninao manovanay Alléluia. Alléluia. mitahin'Andriamanitra anay nitondra fahasoavana eo aminay alleloia karaha rotinay pastera ny fahitananao aty andefa zavatra kely amin'ny zavatra kely de ao atsaiko hoe normal tony olona tony raha tahin'Andriamanitra normal tony olona tony raha tahin'Andriamanitra ozy izy ny tenin'Andriamanitra maranako azy ity misy zavatra tena mila tandremanao ry havana ity misy zavatra mila tandreman'ny mpino atao amin'ny boky Matio azavaty ndavakitsika Matio ny anaran'i Jesosy inona ny mahatonga ny fanafantrana mitsofoka amintsika
maro ampino tratra fanana fantsana sy brokage meko anao ny antony ho fatatrao idina ny mahatonga ny fanahy blokage sy ny fahantrana mamahazo anao misy fotoana ny lalanao misokatra misy fotoana ny fiainanao misokatra fa tampotampokeo dia miverina zéro ary potika ny asa Matthieu 7 andininy fahenina miara mamaky tsika zay manana baiboly zay manana baiboly Matthieu 7 andininy fahenina ampahafantariko anao fa maninona ianao no lasa potika nefa avy nanao faforokareny avy nanao fanatitra nanome fiarah-miasa taoriana amin'ny fiarah-miasa anao anefa potika ianao avy nanome fiarah-miasa ny bypass avy nanome fiarah-miasa ny sabotsina mena tampotampokeko hoainseny arabolanao inona le antony miara mamaky tsika andininy fahenina ray aroa telo azo meniny alika zay masy ary aza-tsipy eo anolohan'ny kisoa ny vatosoa anareo fa andrao anitsaka azy izy dia hifototra ka miravira anareo averiko fa andrao anitsaka azy izy dia anina ozy izy hifototra ka aninona amiravira anareo hifototra dia aninona amiravira avereno hifototra dia aninona hifototra dia miravira anareo meko anao ny antony mahatonga anao mahantra mahatonga anao potika tampoka mahatonga fiainanao bloke tampoka nefa avy nanao fafolokarena sy fanaty inona le antony ny antony dia tsotra ry havana ianao mangataka fitahiana amin'i Jesosy mangataka fitahiana arabola mangataka asa mangataka lalana misokatra mangataka fahagagana dia nomena Andriamanitra anao fahagagana sy ny fitahiana inona ny zavatra nitranga misy fotoana menao an'ny alika zay masina ary menao ankisoa ny vatosoa menao an'ny alika le zava-masina mena niza hoe menao ny alika dia menao ankisoa ary dia avy eo izy ny fototra dia naninona ny fototra izy dia naninona namiravira namiravira ienojo ny fampianarina meko anao zao fantaro tsara ny olona omenao vola rehefa mandray vola ianao mandray fitahina ianao mandray valim-bavaka ianao fantaro iza ny olona izarazaranao vola tsy mampanino eno tsara ianao fitahinao amin'ny fianakaviana fitahinao aniza hoe zavady fianakaviana tsy mampanino ry havana mba hamonjena ny fianakavianao mivary raika apoka izy mivary roka apoka izy tovy amaininy zany amen mba hamonjeny ny havanao raha mitaraina izy fa tsy manana ampivo 5,000 Israel izy anapino Nikolazin-janana anapina nina hoe raha manana ianao ampivo 3 alina izy raha manana ianao anapino ny ofatranona ampio izy fahavanao mba hamonjenao azy stomy izy ivavaka stomy amin'ny alalany reny no anapinao azy hitomanao azy tia misy kely dia andao hivavaka fa izao zava-doza iano tsara zao nitahin'Andriamanitra arabola ianao nomen'Andriamanitra 100 millions ianao dia avy aviady ny havanao fianakavianao tsy mivavaka le mpanenjika fivavahana mpanenjika fivavahana mba hampisambory 25 millions any aloha mba hanaovako fond kely dia iny anao taitaitsy io zandriko laka omeko any lala tsy 25 millions azony le 25 millions labera mamaky azy voalohany toka mamaky azy voalohany vehivavy mamaky azy voalohany le zava-masina nefa fitahina ny men'Andriamanitra anao valim-bavaka ny men'Andriamanitra anao nefa nanosehanao an'le avanao zanakana bavinao any amin'ny toka sy ny labera potika ianao hifototra ozy izy ny kisoa ny alika dia miraviranao ao ambadika iny ianao misy ozy na arabola
bloqué ny asanao satria ny antony io vola io nangatanao tamin'ny tompo zava-miafina zava-masina avy amin'ny tompo fitahina Andriamanitra nefa menao ny havanao menao zanakao ifoan'ny rongono ka tsy mifafolo-karenanao no natonga anao potika tsy hainao niara-ny asa tamin'ny fanamboarana bypass natonga anao potika fa le alika azokosoa no mifototra taminao dia mitondra ozona mangataka vola ianao mivola Jesosy mivola nefa le vola azonao ampiantahantanao zanakao tonga ny zanakao vavy menao 10,000 sy ray hetsy danaky mividy lamody io vola io nefa nangatanao tamin'ny Jesosy nandoliany pastera mivavaka ho anao pastera mifona ho anao nangataka tamin'ny tompo nanao délivrance ho anao nitsojano anao azahoanao ny vola io tonga ny vola minizipo no asainao vidininy zanakao ampijangajanga azy kavina be roro io zanakao la maka vola io areletsindana makoatra ato poketrao anaovany adalana iarahana ny vehivavy entina hijangajanga le zava-masina le zavatra manao hoana hoe zava-masina tsy sasaranao io fa fitahidina no men'Andriamanitra anao normal raha bloqué tampoka amin'ny fiainanao bloqué tampoka tsy nisy namisavy ianao esory ao an-tsaina hoe nisy namisavy pasteur tsisy namisavy fa le alika kisoa no mifototra dia namiraviranao nangataka tamin'ny tompo ianao taio a Jesosy taio a tompo taio a Jesosy no ny tonga ny fitahina niverina ny vadinao fantatry ny vadinao ianao fa nahazo vola iny izy fa nijokojoko miverina rehefa nijokojoko miverina izy io ki seriny vola io ki de tatano a io ki ry vady malalako a io ny vola io ny anna fa dia ny ampifalifaly an'io rangama amin'ny lava io ny mamaky anao ny ampifalifaly an'io ividiatranao tomobile io entiny hijangajanga tsy ampirafy tamin'ny alalan'ny volan'Andriamanitra normal raha miverina ny blocage dia zany no mahatonga mipino zay ny natonga ny toro-tenite mandiny rehefa tahin'Andriamanitra anao mahazo vola ataonao inona ny vola ny men'Andriamanitra vola ianao nefa tsisy tombony akory ho amin'ny asan'Andriamanitra ny anao zao avadinao rehetraretrao zao avadinao rehetraretrao avana tsy mivavaka avana mihina paraky avana misorotoka avana mijangajanga tsisy tombotsoa amin'ny asan'Andriamanitra ahoana hoe tsisy tombotsoa an'Andriamanitra nanomezany anao an'le vola tsisy tombotsoa zary ianao raha nanome fafolo-karena zary ianao raha nanome fiara-miasa kely anampianana ny mason'ny pastera fotsiny fiara-miasa kely fantatr'Andriamanitra nefa nitantananao ny vola io normal raha solokiny olona ny volanao ny fototra ny alika sy ny kisoa tena miraviranao aza miena ny alika zay masina ary aza tsy polohany kisoa ny vatosoanareo fa ndrao an'inona izy mifototra ka amin'ny miravira zany ange ry avany zany ange na dia miresaka aminareo ary eto hoe raha dia hoe na dia eto hoe mpanompon'Andriamanitra azy na dia hoe pasteur azy na dia hoe inona hoe pasteur avereny mafikely azavady na dia hoe pasteur fitividio ny pasteur menao vola fitividio na ny pasteur menao vola misy pasteur any ambadika any mijangajanga pasteur mampirafy fantatro zao ny tantarany fa ozy ianao raha aman-dreniko ara-panahy iny fitahina avy amin'Andriamanitra valim-bavaka avy amin'Andriamanitra fa ianao matika anao maso hoe raha aman-dreniko ara-panahy dia menao ny pasteur io nefa fantatrao ny adalana taony fantatrao ny fijangajangana taony malahelo Andriamanitra sa tsy malahelo ary ianao indray ny mampirisika azy pasteur tia ny vola amin'ny poketra tia ny vola amin'ny valopy ndana toy izy fijangajangana fa toanako ahita problème amin'Andriamanitra amin'izany ozy Andriamanitra mantsany Abrahama hita zay maninona ozy izy manisy soa anao fidiona mpanompon'Andriamanitra ary anaovana soa izy ny mpanompon'Andriamanitra mendrika
tokony ho tohanana. Satria amin'ny fotoana ianao manisy soa ny mpanompon'Andriamanitra io dia maninona? Inona ny toy ilay toroteny? Hita azy maninona ozy izy? Averana kely teny'Andriamanitra ay. Hita zay manisy Amin'ny soa fotoana ianao zany manisy soa ilay mpanompon'Andriamanitra dia inona no mitranga? fitahina. Tahin'Andriamanitra. Or ny mampalahelo an'Andriamanitra nefa dia izao. Olona hiazakazaka any amin'ny elo ny tohananao. Fa taro ry havana. Zany le hoe mandinika dia mieritreritra. Ny ady tena zany tompoko. Rehefa tahin'Andriamanitra ka mba manam-bola dia mijery mihitsy ahy. Iza ny mpanompon'Andriamanitra tokony ho tohanako. Ka na tsy mangataka ary io mpanompon'Andriamanitra io, anohana azy ahy. Fa misy indray na mangataka ary fantatro tsara ny toetrany, tsy manao ahy. Satria ny any vola omen'Andriamanitra vola masina, ka aza tsipy ny alika zay. Za tena sarotony ry havana amin'ny faforokarena sy fanatitra io. Za tsy mahalala zay isany io ao. Za tsy mikonteny io zany rehefa sabata sady tsy manontany komity. Fa zao fotsiny teniko am'ireo, tandremo ny volan'Andriamanitra. Aza lanilanina fahatany ny volan'Andriamanitra, aza tsipany amin'ny alika ny volan'Andriamanitra. Ny fitahin'Andriamanitra aza mena ny alika sy ny kisoa. Aleo atao amin'izay manjary mitondra ozina ho an'ny fiangonana. Manjary manina hoe mitondra ozina ho amin'ny fiangonana. za manome vola amin'ny fianakaviako. Rehefa tahin'Andriamanitra manome vola amin'ny fianakaviako. Fa araky ny teniko taminao teo, vola hividianany vary no nomeko azy. Ary zako tsy manome matetika. Raha vao fianakaviana hitako tsy mivavaka, tsy mirarahan'Andriamanitra, non, za tsy manome zava-masina ho an'ny alika zany aho. Tsy manome zava-masina ho an'ny alika. Ahoana ny fitahin'Andriamanitra no atoko any amin'ny fahalotona? Raha marary izy dia teneniko hoe eto aty vavahana, eto aty vavahana zanakao. Ka raha mangataka izy hoe mila eko, mila an'izao, mila fanafody zao million, mila an'izao, mila an'ity, mila inona izy ty, échographie, izy scanner, mila an'ity, mila an'ity. Meko ny 5,000 alina ty frena taxi. Zay ny ananako. Zay ny ananako. Za tsy mivazivazany, za na manana amina miliara ary. Nyatsy zarazaraiky fatany zany. Aza mena ny alika, zay masina. Zany mahatonga ny fiainanao bloqué. Malahelo anao faralahanao io, malahelo anao fanabavinao io, nefa nabavy manompo trombo. Dia omena ho azy le fitahin'Andriamanitra entiny hanompo trombo. Ary mizesta mihitsy izy ihany. Fa mamaly vavakazo ny trombany, nefa vola avy amin'Andriamanitra iny nomeny anao, nomena ho azy. Ho avy ny alika sy ny kisoa dia hifototra dia aninona? Tandremo tsara ry havana. Entiny fihetsepo sy ny sentiment ka malahelo ny zanakao entinao. Zanako lahatokana ny hoe, fa io zanako lahatokana io ny apiditra ozina ho anao. Io ny apiditra ozina ho anao, sy blocage matsy ravina ho anao. Satria Andriamanitra mitahanao ara-bola, Andriamanitra mitahanao amin'ny zavatra rehetra. Ny asan'Andriamanitra velanao angahy ahy, ny mpanompon'Andriamanitra mivavaka ao anao mangahy ahy. Mpanompon'Andriamanitra firy mandohalika ao anao, misy intercesseur ao. Intercesseur ny teneninao eto. Mba eto mambavaka raha vavy, misy mpanao délivrance. Nandray fitahina ianao, vandravandranao fotsiny reny. Fa le olona misotro labiera, prevy, ndehanao adalàna, reny ny havanao, karakarainao, izay sy tiavanao, izay sy tiavanao fa manam-bola ianao. Normal raha bloqué ny fiainanao. Anafaka anao an'i Jesosy androany. Amen, amen. Voarainao ve zany fampianarana zany? Voaray tsara. Fantary fa misy tezitra mihitsy amin'izany fampianarana zany fa Te tanana mafy an Jesosy. hitsotra amin'ny marina aminao foana. Ataovy aleloia mafy zany. Antaninao nilinao voarainao ve zany hoe izy izy ny marainy zany fampianarana zany. Teneny eo nilinao
ohatry ny mangatsitsika mihitsy androano iny sa ve mafana tsara iny ve nareo reo ohatrany hoe mangingina ohatrany hoe tsy tatinareo zany le toroteny izy mataty tsara zany toroteny zany tena tsy mahatsara velatsy ve anao mataty an'izao lazao hoe alleluia ohatrany hoe malahelo ny havanao zany ianao ohatrany hoe pastera rangady tena torio teny ny havanao ataovy zay atongavany voavonjy eto ijoro ivavolombelona izy fa manavaka Jesosy fa azany volanao no ararakany raha tsy mety hivavaka izy idio my fermeture am-poketra azo menany alika zay masina Andriamanitra mikarakaranao mitahanao aza nanana sentiment zany na avambady na avan'izy za tsy mijery sentiment zany raha manana fihetsepo aminao dia vary raiky apoka ameko anao roka apoka aziko evidiarina charbon kely dia vita fa rehefa hitako amin'ny tompo indray anao ka tena mivavaka ny tompo ane dia fampiamaly vavaka anao sy hitahanao eo mety sa tsy mety santoroteny zany rehefa misy mpanompon'Andriamanitra ry avaka amangin'Andriamanitra anao fa tokony anaovana soa na tsy pastery tinara ndany anaovy soa fa hotahin'Andriamanitra zay maninona ozy izy avereny hotahin'Andriamanitra zay maninona manisy soa anao na tsy pastery tinara fa mpanompon'Andriamanitra tena hitanao fa miasa tsara miasa tsy metsara velatsy miasa ampitiavana reny pastera mandray olona reny jerevo le tena hitany hoe pastera tsy tia vola pastera manahoana hoe fa raha vao le pastera koa zay ny hitanao miresadresaka aminao mangingina ka mangata-bola lava eo nandray manko misy pastera manao an'izany fa jerevo reny pastera tena miasa amin'ny fony fa amin'ny fotoana ianao manampy an'izy ireny manisy soan'izy ireny dia reny pastera ireny tsy hamaly soanao zany tsy hamaly fitianao fa le ray eo ambony ao no hamaly anao avy zato arivo tapitritsa eny tovy amainina raha minao zany ianao rehefa tahin'ny tompo ve anao mba mahatsiaro mpanompon'Andriamanitra ve anao raha tahin'ny tompo sa rehefa nitahin'ny tompo anao dia mikepoka rery dia rehefa voadona indray vao mangatabavaka ary be tabe mpanompon'Andriamanitra ohatry zany betsaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra tadidinao hoa pastera za le nangatabavaka taminao tamin'iny le hoe azo an'le poste iny azoko pastera le poste tena mety fa izao pastera fito volana ihany atao dia voaroka ndray ary tsara karama izy pastera tsara karama izy fito volana safia zany a efa potika indray izy io dia tsarony ianao fa izy tao anatin'ny fito volana ny anatao anatin'ile karama tsara tsarony ianao sa tsy tsarony tsy tsarony mikepoka rery aloha izy any ianao vao ay le tantara ohatry eo ay le amina tadika ay fa any izy zany nitahin'ny tompo dia tsy hay zay nanaovany any fitahin'ny tompo tany be tabe ny olona ohatry zany mpino ohatry zany iengany eny amin'ny fisinao rehefa aveo ahivavaka manokana ho an'ireo lehilahy sy vehivavy na tanora maniry mba hisy fetraikany eo fianakaviana sy eto amin'ny fiarahamonina hisy fetraikany eto amin'ny fiangonana tena omen'Andriamanitra osotra manokana iretin'olona ireny hisy vavaka manokana ho ataoko rehefa aveo ataovy alleluia mafy tsy ho an'ny olona rehetra fa fantany fa misy olona ao tian'Andriamanitra ho atsangana zany olo zany izy tombotsoa ho an'ny fianakaviana izy tombotsoa ho amin'ny fiarahamonina izy tombotsoa ho an'ny fiangonana mila mandinika ianao hatramina vita batisanao inona mba tombotsoa an'Andriamanitra inona mba tombotsoa an'Andriamanitra tamin'ny fisinao inona
fa nan'olona firy mivavonjinao, olona firy mba nametranao tanana, olona firy mba njoroanao vavolombelona, fianakaviana firy mba voataonanao mivavaka teto. Inona mba vitanao tamin'ny asan'Andriamanitra teto? Tsisy. Fa le mangataka dia mivavaka dia délivrance dia fametran-tanana. Iengany mba tsy ho izay intsony anao. Fantatra fa mety hampalahelo anao zany teniko zany. Nefa na mampalahelo anao ary zany, amonjy anao an'izany teny zao ary anova anao an'izany. Mitsangana eo amin'ny plasy misy anao. Mitsangana eo amin'ny plasy misy anao. Akipimo masonao. Mirary aho mba tsy ianao le mpivavaka le rehefa vita ny toriteny dia andinina paty jaune. Mirary mba tsy ianao le mpivavaka rehefa vita ny toriteny da andeha hitsangatsangana any ivelany. Mirary aho mba ianao le hanondrika ny lohanao amin'izao fotoana izao dia andeha ny tena araka ny toriteny teo. Andiniky. Vahao ny oloko, vahao ny oloko, andraisanao toriteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijoroana vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny oloko, vahao ny oloko, nandeha fandefety izy mba asitrana.